nahatsapa fa tsy virijiry ilay zaza ny anton'izao rehetra zao ka rehefa natao tamin'ny lorana dia tsy zaza anankiray ilay novetavetain'ilay olona fa ireo zaza maro be ireo niaran'izany fametavetan'izany daholo. Izahay tompoko dia eto amin'ny fokontany Natandrana. Misy ankizy miisa 9 zao sivy no victime amin'ny raharaha io tompoko. Fantatrareo ilay olona? Eny tompoko fantatra mihitsy ilay olona nanao ilay meloka tompoko. Avy aiza izy? Avy eny Ampandrana izy tompoko ary olona filalaovan'ny ireo zaza rehetra ireo. Izy olona no heverinay ho toy ny namana sy tapaka no mivadika taminay. Nitaraina taminay zanakay fatratra famiravirana ara-batana sy famiravirana fandinisaina izay rarahoana ilay zaza tsy tantara marina aty aminay ray aman-dreny. Izay indrindra no mampatonga ny ray aman-dreny be dia be eto mametraka fitoriana ato amin'ny fitsarana. Dia ny zanakay victime be dia be, misy ny simba tanteraka, misy ny tsy hainena simba na tsy simba fa le valiny avy any amin'ny hôpitaly centre Vonjy manjavozavo mahita maso hoe izay tsy vierge ilay zaza tonga aty aminay ilay taratasy vierge ilay zaza tsy hitanay izay hoe iza ny marina iza ny diso ao anatin'ilay izy dia mangataka contre expertise izay tompoko. Zaza ray no hitan'ny ray aman-dreny. Ahoana no nahafantarana hoe fa maro be no tratran'ilay izy? Satria ilay ao amin'ilay tokotany ilay ao an-tranon'ilay voaheloko miara-milalao daholo ny ankizy rehetrarehetra. Rehefa natao fanadihadiana ireo ankizy ireo dia mitovy daholo ny zavatra tantarain'ireo ankizy ireo satria miara-milalao ry zareo mifandimidimy. Ilay zavatra tantarain'ny ankizy iray ihany no averin'ilay ankizy anankiray satria acte action anankiray no ataon'ilay olona toriana eto amin'ireo zaza rehetrarehetra ireo. Dia io zavatra io ilay fandrahonana mampatonga ilay ankizy tsy miteny taty aminay. Nitaraina amin'ny Alexia, ilay hita ny Alexia hoe tsy vierge intsony dia Alexia koa mitantara hoe tsy zarery ny atao ohatran'izao fa ireo ankizy namany rehetrarehetra ireo ankizy miavo, ankizy ny sisa victime ao anatin'ilay izy daholo. Teo amin'ny fito amby roapolo teo amin'ny firy taona izany ilay ankizy tratra izay dia firy taona ilay olona nanao anazy? Ilay olona nanao anazy aloha mety 7 amby 7 eo angambany dia ilay ankizy eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 taona eo. Izay no hitanay amin'izao. Misy amin'ireo ankizinay ireo moa zany tsy mitovy ny kanaovany amin'ny fisehoan'ilay zavatra. Ohatry ny zanakay izao dia nameny jus. Izay jus tsy fantatra hoe inona fa hoe zao jus fotsiny dia rehefa avy nisotro ny jus zanakay dia natory. Rehefa avy eo izy tsy nafantatra izay zavatra niseho teo sy natao taminy teo fa mifoy izy izay vao tonga saina hoe kay izany natory. Ka mba mangataka aminareo manam-pahefana any amin'ny faratapony ihany izahay mba jereo momba an'ireto zanakay reto satria tsy zaza ray tsy roa fa zaza maromaro ary tena fomba feno abibiana ny anaovany an'ireo zanakay ireo misy karazany samihafa ny anaovany anazy tena hoe fihetsika mamoha fady ny sasany moa efa tena voaolana ka mba tena mangataka re izay dia mangataka koa izay mba hanao perquisition an-tranony satria tsy fantatray na efa misy vidéo an'ireo zanakay ireo ao an-tranony ao. Ka dia mangataka re tompoko izay aminareo any ambony any mba jereo ity fitoriana ity dia mba harao maso akaiky re tompoko fa matahotra izay misy ny kolikoly sy ny risoriso ety anivon'ny fitsarana. Izay zany rehefa ohatra hoe mankao izay aloha dia ataony an'izany izay dia rehefa tsy vita ny zavatra tiany atao dia tsy averany mivoaka izay. Efa impiry nareo nataona izay? Intelo. Fa nareo miditra ao an-tranony izany? Tao an-tranony izay fa izay tsy nakaotsony avy eo satria izy ve miantso anareo hoe andao atao an-trano sa nareo ilay milalao eo tokotany fotsiny? Aloha izay tamin'izy mbola tsy nafantatra anazy aloha izay dia lalao tany izay dia tamin'izay lalao tany dia nanomboka tamin'izany izay mbola kelikely
dia nanomboka nanao anay amin'izay izy dia izay tamin'izany mbola tsy tonga sainy izay hoe ratsy ny zavatra ataon'ity olona ity dia mba tsy nampatatra izay dia nijanona atao foana izay dia rehefa lehibe izay dia tsy nakao intsony izay satria ohatran'ny hoe satria izay manko rehefa zaho moa izany tamin'izaho tao farany dia menacena hoe raha miteniteny amin'ny ray aman-dreny koa izaho dia atao amin'ny mahita dia tsy sany tantara tamin'ny ray aman-dreny koa. Mbola natao izay. Natao hatr'izay sao dia hoe izay indray mibeja ray aman-drenay sady izy koa tamin'ny farany manko izy menacena izany. Dia izay mankany dia efa lasa tsy nakantsony dia tamin'izay tsy nakantsony dia efa eo atoko tamin'ny be izay lalao ce matin eo fotsiny dia izay lalao rehefa efa tsy nakao dia avy izy indray tonga. Dia inona avy ny zavatra efa nataony ianareo? Efa ampinonono mahalehilahy izay. Dia avy eo terena ny taninay dia nasolo ny patalohanay dia nasolo ny tao ilay zavany to dia terena.